mbola andrasana araka izany toyny ny raharaha izay mampifandolana ny mpandraraha mpampiasan'ny famononomby ny alasora iny sy ny olona tompona andraikitra sasany ajantsika eo no mahakasiky ny vaovao io fa vaovao afatanteraka kosa no anirantsika ny vaovao atsika anatanteraka ny antsona hoe forage ny orinasa mpitrandraka Tullow Oil amin'ny taona 2024 raha ny fanazavana avy amin'ny tompona andraikitra izany orinasa eto antoerana izany. Ay Tullow Oil aloha amizao dia efa enitaona zany teto a Madagasikara dia manana bloc anankiroa zay dia efa vita daholo zany ny asa rehetra alohan'ny anaovana le tena forage dia amin'ny herintaona zany Tullow anao forage dia eo moa zany tsika ny afantatra satria zao tsy afaka apiteny mihitsy hoe misy ny solika raha tsy efa avoaka lainga fotsiny raha hiteny hoe misy zany hoe évidemment vinavina zany dia hoe ny critère rehetra zany dia ao anatiny ao hoe tokony hisy fa raha tsy mivoaka izy tsy afaka mitentsika hoe misy dia amin'ny herintaona zany ny anao an'izay Tullow Oil zany hoe ny afaka teneniko zany dia raha ohatra ka mahita zany ny Tullow dia le ataony tsika miteny anglisy world class discovery zany hoe tena nagoavana be mihitsiny zany ny ao anatiny any Tullow hoe world class discovery zay akazoabo zany hoe be isatra non akazoabo 30 km akazoabo nanaovana le izy ka efa hitanay zany exactement izy nanaovana le forage efa hita io dia zany hoe manantena zany zay Tullow moa zany nandritra ny 5 taona Tullow Oil dia anisan'ny société eran'izao tontolo zao nahita solitany betsaka indrindra nandritra ny 5 taona zany hoe zay anona rehetra nataonay zany dia ataontsika hoe forage satria raha manana moa raha mandavaka raha miforêt dia tsy hoe tsy maintsy ahita fa Tullow zany nanana chance hoe 90% forage ny Tullow zany dia nahitana pétrole foana tany Afrika indrindra dia Asia dia any Europe moa surtout gaz nataonay